Manatra ny arabara toklas topoko vavy ary dia falitafaraka aminao indray zay amin'ny takariva ity taky ny mazadra dia manasanao ampanajany zay tsy saraka amin'ny fahitalavitra matevy ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampitanantsika ny vaovao tsara ho fantatra ny manodidina ny tontolo politika ohatra dia ny mahakasika indrindra ny fanasoniavana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra ho an'ny solombavamboaka sy ny filoham-pirenena ankoatra izay ny fanikevitra samihafa manodidina ireo raharaha mafapana eto amin'ny firenena nazahoana akony ihany koa izany isan'ny hoentina amintsika amin'ity androandroany ity ihany koa ny akon'ireo hetsika sosialy samihafa izay maresaka ihany koa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tontolo politika aloha ny hetsika misantatra ny fampalalam-baovao mbola manjavozavo ny zava-misy eo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka amin'izao fotoana izao mahakasika indrindra ny fametrahana ny dinan'ny fandraisana andraikitra misy amin'ireo solombavamboaka moa no manam-pikasana eo any mivantana amin'ny filohan'ny repoblika Rajaonary Mampianina izay no heverin'izy ireo fa hampilamin-draharaha. Sarotra ny fandrasana ao amin'ny antenimieram-pirenena tsy mbola mazavatra eto ny fametrahana ny dina amin'ny fandraisana andraikitra izay tokony ho soniavy filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Mbola mitohy nefa ny fifandresen-dahatra ao amin'ny samy solombavambahoaka ao anatin'izany. Fametrahana ny famarina toerana na ny stabilité ny tanjona ao anatin'izany raha nambara ny filohan'ny antoko HVM. Zay fitoniny zay zavatra lehibe zay na ataoko memorandum io na pacte sy ny sisa fa ny fitonina fantatritsika fa fanavelo filoham-pirenena foana zany hoe ahoana hitantsika hoe savovolo mety mbola isy ny savovolo fa maninona raha misy hevitra tsy mitovy nefa ndraindray tsy hevitra fototra koa raha tsy tovizana raha ohatra tena zay moa tsy tovizana hevitra fototra dia zay no mahatonga hoe anao rehefa le hevitra fototra ny tsy mitovy dia anohatra ianao zany tokony tsy mampatahotra zany milafy politika raha hoe tena tsy mitovy mihitsy ny hevitra kanefa tsy maintsy manaja ihany koa ianao satria misy filoham-pirenena efa lany mahoaka eo ka raha ohatra manahevitra hafa tsy tovizana amin'izay zay zany ataon'ny filoham-pirenena io ny programme anasy alalin'ny voaka malagasy azy mitondra an'izay izy mety ny premier ministre io teo amin'ny laon'ny assemblée amin'ny fomba fanatanterahana azy zany alefa teo amin'ny député satria raha tsy misy sénateur lany teo io maninona no misy hevitra hafa indray mandrodana an'io zay zany mahatonga ny hoe andao ifampiteha andao ifampijery inona ny arahana inona ny tsy arahana zay tena zava-dehibe zay mahatonga ny amin'ny fitoniana. Ho an'ny vondrona politika mapara sy ny vondrona maronisa NMP dia mifampitoniana ny vandana ny filoham-pirenena no heverin'izy ireo fa lalana ahafahana manafaingana ny fampirarahana fametrahana amin'ny fiaraha-midinika melon'ny fanaovan-tsinino anisan'ny takin'ny antoko tiako i Madagasikara.